nahitra ny fandalovany général de brigade Guinoasy Jean Désiré avokoa ireo mpanotrona eto amin'ny tribune centrale amin'izao fotoana izao. Ny général Guinoasy Jean Désiré moa zany dia général de brigade avy eo amin'ny herivonjin'ny tafika malagasy ary ny fiofanana ataony moa zany dia avy eo amin'ny akademia miaramila avy eo amin'ny andiany fa 2.20. Manaraka azy aorinany ny fanevan'ny vondrony ao amin'ny herivonjy zay ahitantsika loko samihafa satria ity vondrony herivonjy ity lanto Malalasaka dia ahitana régimenta 10 ka ny ao anatin'izany régimenta 10 zany ny régimenta ny androtoana zay ao amin'ny Ampahibea dia eo ihany koa ny régimenta Aroanabakabaka, ny régimenta ny Tafondro Vaventy dia ao moa ny régimenta ny Pilatsaka amin'ny Elinaina Enivato na ny premier refi ozy isika dia ny régimenta fahadimy zay ahitantsika an'ireo le manao poponina moa zany eo amin'ny ny nandalo teo ny avy eo amin'ny régimenta ny fusilier marin commando avy any Antsiranana na ny deuxième RFI avy any Antsiranana. Zay no mandrafitra n'ity herivonjin'ny tafika malagasy ity. Tout est fin prêt ici au stade municipal de Mamasne pour accueillir ce défilé devant marquer le 52e anniversaire de notre indépendance nationale et le 52e anniversaire des forces armées. Le général de brigade Guinoasy Jean Désiré, commandant des forces d'intervention, présidera à ce défilé comme l'an dernier. Il vient de passer devant la tribune centrale, devant les hautes autorités de l'État et s'apprête à rejoindre le poste qui lui est réservé. Il a été précédé par les musiciens de l'armée malagasy et par la fanfare de la gendarmerie nationale. Il reviendra donc l'honneur, il lui reviendra de présider en sa qualité de commandant d'ensemble ce défilé du 52e anniversaire de l'indépendance, 52e anniversaire des forces armées malagasy. Nous nous apprêtons donc à l'écouter en train de donner l'ordre pour que commence ce défilé de notre indépendance. Brigade Guinoasy Jean Désiré zany vo afaka miainga ireo andeha tafika isan-karazany satria maro dia maro tokoa ireo tafika izay anao izany filatrona anao ny matso izany presque mahery ny 104 mo no fantatra fa isan'ireo vondro tafika maro isan-karazany andray anjara amin'ity matso lehibe fankalazana ny 12 taona ny folo-andahy malagasy ny 12 taona nazahoantsika malagasy ny fahaleovantena ity. Izao moa zany dia efa entsika izay ny hira fanevany akademia miaramila ary efa miainga amin'izao ny lehiben'ny sekoly izay ny général de brigade Rasolofinirina Benik Xavier. Izy moa no commandin'ny sekoly fahadimy hatramin'ny fironany tamin'ny taona 17. Izany moa ny ahafahantsika amin'ny teny fa 20 taona zao ny akademia miaramila ary maro ireo ambony nateto amin'ny firenentsika natany amin'ny firenena namana. Ny milahatra hitantsika eto zao dia ny faneva aorinan'ny commande sekoly dia ny fanevan'ny sekoly izay tazominy voalohany amin'ny andiany farany zokiny indrindra ary ny milahatra aorina dia ny andiany faharoa 7 7 ary ny andiany 5 izay arahany andiany raisam-piadiana fa 7. Zao dia mandalo eto anolohan'ny tribune centrale ny commande ny sekoly. Izy moa dia nandalo ny andalam-piofanana rehetrarehetra ao amin'ny 10 hatrany amin'ny école de guerre. Avy eo amin'ny andiany faha-12 ny général de brigade Rasolofinirina Benik Xavier ary koa nandalo tao amin'ny IHDN ao Paris na ny école de guerre zany araky ny voalaza teo.
Firenena maro ihany koa namana Jean Emer Ambelson sy Lanty Malala Rasata no efa nandalo tao amin'ny Akmil, nanana mpianatra nianatra tao raha tsy diso nisy any Tchad, Burkina Faso, Nigeria. Niger fa tsy Nigeria, ary firenena folo zao no efa nandalo tao amin'ny Akademia miaramila. Miditra amin'ny faraky amby folony izy raha mivoaka ao amin'ny dia faha-efatra amby telopolo izay misy Togolais. Io zany dia firenena vaovao dia efa mpianatra tato amintsika. Ny manarika antsika amin'izao eto amin'ny tribune dia ny lieutenant colonel Randrianimary Joseph Daniel izay lehibe ny sampana fanofanana sy fiofanana amin'ny Akademia miaramila, ary manaraka azy ny commande-ny andiany fahatelo amby telopolo ny commandant Rafidson Bernardin Alain. Manahoana moa zany ny fiofanana ataon'ireto mpianatra avy ao amin'ny Akmila ireto? Ireto manao fanamiana mangamanga ireto moa zany dia ireo andiany mivantana, ireo ilay manao 3 taona ao amin'ny sekoly, ary amin'izao moa zany dia hiditra Troatsy ny andiany faha-enina amby telopolo, ary raha tsy diso ny fitadidiako dia amin'ny 29 avy izao ny fara fisoratan'andrana amin'izany. Mon capitaine, manahoana sy manahoana indray raha eo amin'ny lafin'izany fiofanana eo amin'ny Akademia Pirenena izany, feko taona taloha izy raha tsy eto misy an'ilay concours natao, dia rehetra nisy nijanona kely taty aoriana dia manahoana zany zao ny fandraisana ireo mpianatra ho manamboninahitra ireo? Marina tokoa zany nisy fiatoana kely izy teo tamin'ny andiany faharoa amby telopolo, ary rotaona taty aoriana vao nisy ny andiany fahatelo amby telopolo. Manatona eto anoloantsika amin'izao moa zany ny commandant Berarazana izay mitarika ny andiany faha-efatra amby telopolo. Amin'ny fiofanana zany dia miafeno zany ny antanatotra ny fanofana rehetrarehetra amin'ny Akademia miaramila amin'izao, ary amin'ny taona ho avy dia isy ireo karazana formation rehetra amin'ny sekoly io izay ny andiany mivantana, ny ho an'ny spesialista, ary ihany koa ny an'ny iraisam-piadiana. Ohatra mahita rehefa avy eo amin'ity sary manaraka ity fa tohatra ny misy vehivavy andriambavilanitra maromaro miaraka amin'ireto manamboninahitra, sa mbola mpianatra izy ireto, mon capitaine? Ireto zany ny mpianatra manamboninahitra ao amin'ny andiany faha-5 amby telopolo, ary hitantsika amin'ny lokon'ny zavatra eny antsorokany izany. Misy vehivavy anank'enina ao amin'io andiany io, ary io ny andiany voalohany amin'ny fiofanana mivantana amin'ny Akademia miaramila misy vehivavy. Ny mitarika ny le 3 taona io, ny mpitarika ny andiany amin'izany moa dia ny commandant Rabenjarson Jakelia. Rehefa avy eo aorian'ireto manao akanjo manga hitantsika amin'ny sary reto dia mbola misy tsy haiko avy amin'ny Akademia ve reto? Avy ao amin'ny Akademia ireo andriamatoa Lanty Malala Rasata, ary ireo ny andiany iraisam-piadiana, andiany iraisam-piadiana fa 7 izay manamboninahitra rehetra avy eo amin'ny tafika sy ny gendarmerie miaramila, manao fifaninanana hiditra ho manamboninahitra, ary ny andiany amin'ity moa zany izay taritin'ny commandant Befrezis dia miisa eo amin'ny 3 amby 70. Mandalo miaramila izay tsy hitantsika amin'ny sary moa zany fa dia mitsangana avokoa ireo sivily tarihan'ny filoha pirenena, filoha tetezamita André Rajoelina, mitsangana avokoa izy ireo. Efa mitsangana eto ihany koa ohatra zao ny commande-ny gendarmerie pirenena Bruno Razafina Coutilfrid sy ny Samgam André Arjona Jean Désiré, fa hitantsika amin'ny sary ireo avy ao amin'ny gendarmerie pirenena indray. Inona sy inona aby izy ireto, mon lieutenant? Ny sekoly ambonin'ny gendarmerie pirenena avy ao Moramanga no tazantsika mandalo amin'izao fotoana izao. Ny commande-ny sekoly ihany moa no mitarika ny matso dia ny général de brigade Randriamary Guy Bobin. Ny tarigetra ho an'ity sekoly ity dia fahaiza-manao sy fahamendrehana. Aorianao ny drapeau izay entin'ny sous-lieutenant Razaindrainy Gilbert, ary dia tazantsika ihany koa milahatra aorian'ny mpitondra ny faneva ny colonel Andrianjanaka Njatorso. Manaraka azy ao ny chef d'escadron Randrianarivelo Anissé. Ireto sekoly amboniny Moramanga ireto moa zany dia ny andiany faha 3 53e BPN brevet professionnel de premier degré, ireto milahatra mandray anjara amin'ny matso androany ireto. Ny zavatra manamarika ihany koa n'ity sekoly ambony ity moa zany dia ny fisian'ireo teratany vahiny isa-taona zany izay mandraty fianarana manao ny cours supérieur de commandement ka béninois zany no ao amin'izao fotoana izao.
l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Mouramanga, dirigée par le commandant de l'école, général de brigade Randemar Guy Popin. À l'école supérieure a comme devise compétence et dignité. Miavaka tokoa raha ny famondrany sekoly ambony gendarmerie any Moramanga. Moramanga izay fantatra ny anjara toerany eo amin'ny tantaram-pirenena. Manaprofo izany ny fisina musée de la gendarmerie nationale ao Moramanga. Mora hiraketana izany tantaram-pirenena izany. Ny an'ny firenena mazava loatra fa eo ihany koa ireo mpiofana avy any Afrika miofana eto amintsika ao amin'izany école supérieure de la gendarmerie ao Moramanga izany. Raha ny antotanisa azonay eto ihany koa dia miisa 7 sy 500 ireo avy ao amin'ny zandarmaria pirenena handray anjara amin'ity matso lehibe ity. Ahitana ireo sekolin'ny zandarmaria avy any Moramanga, Ambositra, eto Antananarivo ihany koa. Dia efa hita ihany koa zany ny sekolin'ny zandarmaria pirenena ao Ambositra rehefa nampiseho ny famindra sy ny taletany teto ihany koa zany ny fiangaliany zany matso zany ny avy eo amin'ny sekoly manamboninahitra tao Moramanga. Mbola engavitsika ihany ny lieutenant Razanandrianirany Jokiny Honoré tantara izany fandalovana izany. Mandalo manoloana antsika amin'izao fotoana izao ny sekolin'ny gendarmerie pirenena ao Ambositra izay tary ny komandany sekoly dia ny colonel Manjakavelo Léonard. Izy eto dia manana ny tarigetra fahaizana sy fahendena. Ny faneva kosa no manaraka azy ka ny mitondra ny faneva ao dia ny sous-lieutenant Ranaivoson Nestor. Ny mikomanda ny andiany izany hoe ireto mpanao matso androany ireto dia ny kapitaine Rasolofiniary Jean Michel izay tazantsika amin'ny izao. Ary dia manaraka ny kapitaine Rasolofiniary eo ny lieutenant Rakotondrainy komanda ny Holafy. Miditra ny Holafy Saolafy voalohany izay tary ny gendarme principal hors classe André Totoaina Rivohaingo sy ny lefiny gendarme principal de première classe Rasoambelson Radoniaina. Mampiavaka azy ity moa zany amin'izao faharoa amby 20 taona nazahoana ny fahaleovan-tena zao no nisy ny zandary vehivavy voalohany mpianatra ho zandary misy 7 amby 100 izy ireo raha ny marina fa 9 amby 30 no mandray anjara amin'ity matso ity. Ka mizara roa izy ireo fa tsy mba mitambatra ho saolafy anankiray na peloton ray. Dia ny tapany voalohany amin'ity peloton voalohany ity zany dia misy vehivavy 20 sy lehilahy 20. Dia ny tapany faharoa zany hoe ny saolafy faharoa izay taritiny lieutenant Andrianary Yvette. Izy ihany koa no manamboninahitra vehivavy voalohany indrindra nivoaka tamin'ny andiany manokana na ny promotion général Rakotondrainy zany tamin'ny taondasa commandant escadron ao Ambositra ao izy zany izy mbola anitokana manamboninahitra vehivavy amin'izao fotoana izao. Dia izy no mitariky n'ity saolafy faharoa ity ny manaraka azy ao moa zany ny gendarme principal de première classe Manakaso Hubert sy ny gendarme principal de première classe Razao Fetra Alfred. Dia ato indray ireo vehivavy natao arioriana indray zany le vehivavy ato. Zato moa dia mariky ny mahamira lenta. Zay zany no hitondrany gendarmerie pirenena zany. Zay indrindra ny saika antaniko hoe mitovy ve ny fiofanana omena ny zandary lehilahy sy ny zandary vehivavy? Mitovy. Tamin'ny 13 febroary zareo niditra niaraka niditra dia nandalo ny sedra rehetrarehetra zany ny mampiavaka azy fotsiny zany dia ny dortoir trano fipetrahana fatoriana zany sy ny toeram-pitiovana fa ny fiofanana na ny an-tsekoly na ny sur terrain zany dia mitovy zany zavatra atao. Mariana atrano moa zany fa rehefa mandalo ireny miaramila malagasy na zandary na avy amin'ny tafika malagasy dia mitsangana manome voninahitra izany ireo generaly maro isan-karazany ireo manamboninahitra ambony ary ao anatin'izany ihany koa ny filoham-pirenena ny filoham-tetezamita Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina. Izao ndray zany dia ireo école militaire no manao izany matso izany ny avy eo amin'ny CNUP. Izao dia mandalo eto anoloantsika ny komandany sekoly miaramila pirenena ny colonel Ralaivao Misa Ndrianjakarlala Josephson
Ny sekoly moa dia any Fianaratsoa ary ny hatramin'ny taona 2020 dia misy 2 taona aorian'ny baccalauréat koa hofaninao. Ireto mpianatra manoloana antsika ireto dia ny ao amin'ny classe de seconde any amin'ny sekoly mianam-pirenena. Ary ny mitondra ny fanevany sekoly amin'izao dia ny lieutenant Andria Mihaja. Efa ela dia ela tokoa no nisy zany CMP zany raha tsy diso efa tany amin'ny taona 13 sy 700 tanimany mankalaza ny 720 taona izy amin'izao fotoana izao nanahoana izay hoe 720 taona izay. Eny tokoa tamin'ny 20 Mey lasa teo no nankalazana ny 720 taona ny sekoly miaramila pirenena. Izany moa dia nahitana ireo olona rehetra izay tranainy nianatra tao tonga tany Fianaratsoa. Io sekoly io zany dia maro amin'ireo olona eto amin'ny firenentsika ity na miaramila izany na any amin'ny sehatra hafa no nandalo tao. Mona mon capitaine fanontaniana adaladala ihany apetraka hoe raha ohatra moa zany ka hoe misy ohatra hoe tsy afa-panadinana amin'izy ireto dia manahoana azo atao hoe midouble eo anivony zany CMP zany. Eo amin'ny cycle tsirairay avy zany satria misy cycle 2 amin'ny CMP dia indray-pandeha ihany no mahazo mamerina klasy ny mpianatra zany hoe seconde terminale izy mahazo midouble indray-pandeha ihany ary ny any amin'ny classe préparatoire koa dia torak'izay. Zava-baovao moa ilay classe préparatoire teo satria raha mahazo mibaka amin'ny CMP anao dia tonga dia tafiditra any amin'ny akademia teo aloha dia tsy izay intsony ankehitriny. Tsy mba tokony ho avaozina kely ve izay tokony automatique. Ny automatisme moa zany amin'ny culture d'excellence angambany ny mandeha ho azy dia tsy dia mety loatra intsony ary ny rafitra eto amin'ny firenze koa dia mitaky an'ilay fifaninanana ihany ary ny CMP dia mifaninana ohatra ny civil ihany koa anatin'ilay fifaninanana. Hatramin'ny taona 2020 moa zany no nisy classe préparatoire io ka dia izay no ataoko hoe efa tafiditra ao anatin'ny rafitra iainantsika amin'izao zany ilay izy. Zany hoe tsy ho very maina ihany hoe le fotoana nanina ohatra hoe hatramin'ny classe fahenina ka hatratia sa classe fahatelo miakatra troisième miakatra ve sa manahoana no classe de seconde no miakatra ilay izy ary ny mariako dia hoe fianarana ny atao ny tarigetrany sekoly dia ny fahaizana, fahendrena, fandresena ary izany dia hitataratra amin'ny ireo mpianatra mivoaka ao hatrany hatrany. Ny nanajanonana ny klasy fahenina moa zany lanto malalara sata dia misy an'ireo le sata iraisam-pirenena izay ny siniavin'ny Madagasikara mikasika ny fampiasana ny ankizy sy ny fampidirana ny ankizy amin'ny sehatry ny asa ka fantatsika fa ny ao amin'ny CMP moa zany dia raha miaramila no atao dia zay no nahatonga ny najanona ny tao amin'ny sekoly miaram-pirenena ny fampidirana ny ankizy amin'ny klasy fahenina fa klasy seconde amin'izao fotoana izao. Izao moa dia mandalo eto anoloantsika ny NSOA izay taritiny colonel Ramtomboso Christian ary ireo mpianatra manao matso amin'ity taona ity dia ny avy eo amin'ny NSOA 14. Ny mitondra ny fanevany sekoly moa dia ny voalohany sy manamboninahitra lefitra mendrika ao amin'io sekoly io. Izy reto anky moa zany mon capitaine raha ohatra hoe ka tianao manamboninahitra zany dia tsy maintsy manao fanadinana ihany koa. Manao fanadinana ihany koa izy dia mifaninana hiditra ao amin'ny andiany raisam-piadiana ao amin'ny akademia miaramila. Ya hitantsika amin'izamba dia entitra dia entitra tokoa ny fifehezana eo anivony zany tafika malagasy izany irariana dia mba ho lasa manamboninahitra ambony ifeny tafika malagasy itony ataontsika hoe zandry aty aoriana na ny manamboninahitra lefitra izany na ireo mpianatra ho manamboninahitra ivoaka tsy ela eo anivony zany akademia miaramila izany. Miavaka ho izay ny matso ahitana karazana fanamina sy ataontsika hoe fahaizana mamindra to izao ary mino marimarina angamba mon capitaine fa ireo ataontsika hoe sangany ao anatin'izany école izany angamba no mahazo ny défile toy izao. Eny tokoa solotena izareo no tonga aty ary izay foana moa no rafitra hoentina mifantona izay olona andray anjara amin'ity matsoa ety Antananarivo. La première partie de cette cérémonie militaire vient de s'achever avec le passage en grande pompe des écoles de formation, école supérieure et école de formation initiale.
l'académie militaire dirigée par le général Soussmirine, l'école supérieure de gendarmerie dirigée par le général Adrien Barre. Et nous allons passer maintenant à la suite du programme. Hitety hafa ny olona tokoa ny fandalovan'ny jeneraly Ravalomanana Richard eto amin'ity Mahamasina ity izay commandeny CRGN moa izy raha fantatra izany mon lieutenant. Eny ary ny général de brigade Valomanana Richard tokoa no tazantsika amin'izao fotoana izao commandeny fari-piadidiana gendarmerie impériale izy amin'ny teny gasy fa CRGN na circonscription de la gendarmerie nationale d'Antananarivo. Ato aorianany ato zany ny faleva izay entiny sous-lieutenant Raflipson. Dia tazantsika ihany koa amin'izao fotoana izao ny colonel Ramiandrosoa Dieudonné Jean Daniel izay lefitry ny commandeny fari-piadidiana ao Antananarivo. Manaraka azy eo dia mbola ahitantsika ihany koa ny manamboninahitra maro avy eo amin'ny sirzena Antananarivo hitantsika ny lieutenant Samby Randrianarsoa amin'ity olafy voalohany ity ary aorinany olafy voalohany moa zany dia ny olafy faharoa ahitana ny sous-lieutenant Rajevo Fidelis Clark. Fantatsika moa mazava ho azy reto zandary avy amin'ny fari-piadidiana Antananarivo reto fa dia miandraikitra ny sécurité na filamina fandriampahalemana zany ato anatin'ny faritany Antananarivo ary miandraikitra ihany koa ny maintien de l'ordre ny filaminam-bahoaka. Avy amin'ny andiany fahatelo ambin'ny folo ny général Ravalomanana 13e promotion nandalo ihany koa ny école de guerre na ny EHDN niaraka tamin'ny général Rassousmirine Béni Xavier tamin'ny fotoan'androny tany Paris. Marina indrindra zay izahay miary dia mbola tsy ela izy no avy nanao fifanana ihany koa tany ampitan-dranomasina. Amin'izao fotoana izao dia ny olafim-pilatsaka Nerinaina no tazantsika na ny escadron parachutiste Ivato izay tariny kapitaine Ratoto Ranaivo Rodoso. Izy io moa dia manana ny tadibetra tanindrazana sy lalàna. Ny alohan'ny aorinan'ny kapitaine Ratoto Ranaivo dia ahitana lieutenant Razana Zatov Filema sy ny gendarme principal de première classe André Nelson Mathieu. Fa mampiavaka ihany koa zany ity matso ity izay mianadahy avy dia ny fanamiana izay ataonyreto vondrotafika maro samihafa izay ataontsika hoe mampiseho fa tena matotra dia matotra tokoa izany fanamiana anaovany tsiraray avy izany fanomezam-boninahitra tokoa moa zany ny fetim-pirenena malagasy. Ireto manoloanantsika ireto zao dia hitako mihintsy fa mety ho afangariny olona amin'izany G6 zany na mampiavaka azy amin'le fanamiana tompoko. G6 mihitsy izy reto zany tariny chef d'escadron na commandant moa fantatsika anazy chef d'escadron Andriamizana Marinjaka. Ny G6 amin'reto fanamiana izay mampiavaka azy satria raha hitantsika amin'izao fa dia fanamiana vonona ny atrika ny mafy tokoa zany ary ranjanana dia ranjanana ireto G6 reto dia misy fividianana manokana misy fitsapana maro isan-karazany atao raha teo G6. Zany hoe mandray karama manokana ihany koa ve zany ireto ao amin'ny G6 reto sady amin'ny karama mitovy ihany satria zany izy efa natao hiatrika zavatra mafy. Ny karama moa zany dia mitovy fa rehefa misy ny asa manokana ataony zareo dia resaka indemnité zany no mampiavaka azy ireto. Isan'ireo ataontsika hoe alefa miatrika zava-mafy moa zany reny G6 reny manao na lieutenant ny resaka any Atsimo zao kirikirika amin'izy ireny nalefa any Atsimo zany. Dia efa fantatsika zany fa any Atsimo misy ary zareo lohalalana zany amin'ny mission zay atao any Atsimo. Fa raha amin'ny ankapobeny dia misy firy le G6 reo amin'izao fotoana izao. Ny G6 zany dia maro ireo eo amin'ny valopolo eo zany misy an'zareo amin'izao fotoana izao. Le premier régiment de transmission et de service commandé par le général de brigade mandalo ataony lohantsika ankehitriny ny avy eo amin'ny régimenta voalohany fifandraisana sy ny fampandrarà avy eo amin'ny tafika malagasy na ny premier RDS izay taritiny général de brigade Razafy Manatso Jean Samuel
Mariana moa zany fa ity vondrotafika ity dia mitovy ao amin'ny camp colonel Rakotondrainy Alphonse etsy fiadanana dia anisan'ny vondrotafika izay miandraikitra ny fikirakirana ireo sampandra isan-tsokajiny eto amin'ny faritra Antananarivo. Semgama ihany koa izy reto raha tsy diso mon colonel. Ny vondron'ny premier RTS moa zany dia anisany le lazainay hoe corps autonome miaraka amin'ny corps-ny capsat. Ny corps autonome izay eo ambany fifehezan'ny lehibe ny état-major général ny tafika malagasy mivantana ihany koa. Isan'ireo tafika tranainy dia tranainy ihany koa satria tany amin'ny taona 1970 tany renany valopolo da malagasy zany dia mbola ao ihany koa zany zareo ato amin'ny premier RTS amin'izao fotoan'izao tsy niovanarana raha tsy diso tany io. Efa niovanarana zany ty RTS ity. Raha tany am-boalohany izy dia ny BCS na bataillon de commandement et de service zany no nangalana nyty RTS ity. Zany hoe raha vao niraisy ny tafika malagasy zany ny toby Alphonse Rakotondrainy dia ny bataillon de service bataillon de commandement et de service no nandray izany tamin'ny alalan'ny tafika malagasy. Ary taty aoriana izy dia niovanarana taty amin'ny taona 1970 dia niova ny anarany ary lasa bataillon de premier RTS. Zany dia ny capsat zany no manoloantsika eto izay nalazalaza tokoa taona vitsivitsy rano sivy amby roa arivo fotsiny resahana manahoana tompoko ny fifehezana izany vondrotafika izany. Ny colonel Randrianasolo Jean de Dieu no mandalo eto amin'ny lohantsika amin'izao fotoan'izao izay mibaiko an'ity vondrona capsat ity na ny vondrom-pitantanan'ny mpiasa ny sampandrara ny fitantanana sy teknika. Ity vondrona capsat ity dia nalazalaza tokoa tatoato lanto Malalarasata nefa tsy dia arak'izay lazan'izay loatra zany angamba raha ohatra ka tsorony eto satria raha nisy reny fihetsehana nataon'ny miaramila tamin'ny taona 2024 reny dia ny miaramila rehetra manerana ny Madagasikara solotena ny vondrotafika rehetra manerana ny Madagasikara no nitompo tao amin'ny capsat fa tsy araky ny eritreretan'ny maro anazy hoe ireo miaramilan'ny capsat no nitompo tao fa solotena ny vondrotafika rehetra eran'ny Madagasikara zany no nanao nietsika tao amin'ny capsat tamin'ny taona 2024. Tsara ihany koa ngamba mon colonel raha hoe ampahafantarina ny fijery télévision malagasy amin'izao maraina izao ny tena andraikitra marina sahany reto capsat reto. Ny capsat moa zany dia raha ny fanalavana anazy dia corps d'administration de personnel no ilazana anazy zany hoe izy no mandraikitra ny fitantanana n'ireo miaramila rehetrarehetra zany hoe ny intendance moa zany amin'ny teny frantsay zany ny eo amin'ny resaka fitantanandrara io nivon'ny tafika malagasy dia ao amin'ity capsat ity no miandraikitra an'izany. Eo amin'ny koa ny resaka sampanara teknika isan-karazana satria fantatsika fa ao amin'ity tobiny capsat ity misy ny direction de matériel technique izay mbola andalo ihany koa moa zany rehefa avy eo. Fahamarinana tanindrazana izay no teny fanevan'ny capsat fahamarinana tanindrazana fanevan'ny capsat raha tsorona moa zany dia tsy miala amin'izay tanindrazana izay daholo ny fanevan'ny vondrotafika rehetra eto Madagasikara. Solotena ihany moa zany hitatsika mandalo no azavain'ireo naherinahitra izay miara-miasa amin'ny ampano-gazety eto amin'ny télévision malagasy hitatsika andaran'ireo commande ambony isan'ny gamina sy ny commande gendarmerie firenena izany la tena tsy mipetraka mihitsy ary mihitsy mitovy an'ireo tsivila dia manao jeriatrika izy mirahala commande zany fa manao manoloanantsika izany zao dia zareo avy eo amin'ny fisatroka maitso izy reto mandalo eto alohantsika moa zany ny régimenta voalohany faritamin'ny miaramila voalohany zany hoe 1 sur RM izay ao Analakely taritin'ny colonel Razafy-Trakoto Latoarinjaka lehibe an'ny vondrona araha ny fanevan'ny régimenta izay misy ny targetra hoe
asa Tanindrazana. Mon colonel, isa eto Mariana manokana moa fa misy vehivavy misy mirahavavy zany izy ireo zany velarina moa zany zao ny atao hoe spécialité atao amin'ny tafika tsy nijanona tsony amin'le hoe mahadokotera fa misy mirahavavy izy dia lehibe any Sakely. Misy ny ingénieur agronome zany letina lenana Andrianjanahary Félix Priska, dia ao ny docteur vétérinaire letina Rzana Miansoana Rindramamy. Dia ny Sakely faharoa misy ny tarifiny letina Ramiansoa. Izy reto moa zany dia manana ny Mariana manokana fa eo amin'ny herin'ny famokarana zany izy reto, izay anisan'ny rezimanta ao anatin'ny 440 tarifiny généraly Falimanana zafy ndraiky kosiny. Ity vondrona rezimanta voalohany faritany miaramila voalohany ity moa zany lato malala rasata zay nahitantsika andreo vehivavy voalohany ny baiko Sakelika eo nevin'ny tafika malagasy dia iray amreo vondrotafika rehetrarehetra amin'ny hery fampandrosoana zay miandraikitra ny fitaizana andreo tanora any ambanivohitra sy ny mitantsaha. Isika tamin'izay fanazavan'izay sy ny colonel Tivera raha atovony rino ratsika amin'ny tafika anabakabaka amin'izay eny ary dia tonga eto amin'ny fandalovany tafika anabakabaka ny hery anabakabaka eto Tananarivo mandalo eto amin'ny alohan'ny tribune central dia ny tarihan'ny colonel Rambola Manana Zosina raha ny fanivany Toby dia ny misy ny teny faneva miakaraka reseo. Ireto moa dia mitoby eny amin'ny Bany Ivato. Ireto moa dia ao anatin'ny hery anabakabaka izay tarihan'ny général de brigade aérienne Rahaimbo Andragny Jean Gabriel. Anankiroa moa zany toby misy ny hery anabakabaka eto amin'ny Madagasikara dia ny Ivato ny Bany ary ny Bataky any Arivon'ny Mambo. Ny Bataky moa dia tsy mandray anjara amin'ny défilé an-tongotra fa amin'ny défilé aérienne izay hitantsika angamba rehefa kelikely eo. Raha ny firafitra eo anivon'ny Banina ny base aéronaval Djibato dia toy izao misy andiany mpisidina, ao ihany koa ny fivefikozakojana voatokana ho an'ny fitaovana manidina, miandraikitra ny fitaovana ankapobeny ary mila fiarovana, miandraikitra ny fitatanandrara ihany koa. Colonel Edi anao ny fikenera ay dia manaraka ny efa vita moa zany ny fandalovandreto tafika anabakabaka reto dia andalo aorinandreo ny tafika Andranomasina zay maraparana ny anjarany zany ireto avy amin'ny ireto dia ireto tsy moramora amin'ny tafika Andranomasina ndray isika miaraka amin'ny capitaine de vaisseau Randriantsoa Michel. Amintsika moa dia atao hoe araky ny fomba mampanao ny aramila dia atao hoe commandant Antsika eto zao ny capitaine de vaisseau Randriantsoa Masombenana zay commande ny base navale ao Antsiranana. Ny base navale ao Antsiranana moa dia anatin'ny hery an-dranomasina zay commandiny contre-amiral amiral Zaka. Manaraka azy eo ny drapeau zay mitondra tarigetra fandresena ho an'ny tanindrazana. Miandraikitra ireo ensemble moa dia fiarovana ny faritra an-dranomasina zay adedian'ny malagasy fanarahamaso ny famoizivizana an-dranomasina, ny zono, ny fitandrana rehetra eny amin'ny ranomasina eny. Mon colonel, eo amin'ny lafin'ny fiarovana sisin-dranomasina voalazantsika eto manana sambo firy zao angam-pandeha ny tafika malagasy amin'izay.
raha nitoby misy azy reo moa zany a dia ao ansira na ho ny sambo trosona ary misy détachement marine na ho mazanga misy vedety anankiroa ny détachement marine anosy-be misy vedety anankiroa détachement marine Sainte Marie misy vedety anankiroa koa marina fa antitra tokoa ny sambo nefa midadasika ny faritra ranomasina didian'ny herin-dranomasina koa miankavy visitin-dra-mpanjakana mba hivity sambo vaovao patrouilleur ety iarovana ny ranomasina. Aotsy ny colonel moa zay miaramiasa aminay eto fa nazanat zany dia isan'ny misedra ny mafy tokoa ireto ataontsika hoe ao anatin'ny base navale d'Anserala ireto raha eo amin'izay fiarovana ny faridranomasina malagasy izay ao aminareo ihany koa misy ny secrène izay marina tsara moa zany fa misy ny secrène izay orinasa lehibe izay manamboatra ireny sambo manao ny fanamboarana ataontsika hoe amin'ny pitsipitsy hintsy izay mampalaza ny any amin'iny faritra antsinanana iny mon colonel. Marina moa zany anaty malalarasata fa ity tafika an-dranomasina malagasy ity zany a zay azotsika lazaina fa anisan'ny zandrony ihany satria raha ny velaran'ny faridranomasina Madagasikara no jerena dia kely de kely koa zany vomitafika an-dranomasina izany nefa na izany na zany a dia tsy mikely sorika ireo miaramila ao manao ny asany amin'ny fitandroana sy fiarovana ny morontsiraky Madagasikara. Eo ihany koa ny ady atao amin'ny piraterie maritime ny Jonatsambo izay nanaovana fanazarantena tsy ela tany amin'ny faritra Antsiranana iny. Raha ny antotanisa mon colonel dia raha ny antotanisa azy zay aloha dia vitsy ireo tatsambo malagasy amin'izao fotoana izao. Vitsy dia vitsy ny tatsambo malagasy fa efa misy zany ny eritreritra amin'ny fanatsarana nyity base aéronavale n'Antsiranana ity. Ya somary niova dia niova indray filamatra satria ny adana be ny mizika amin'ny tafi-bahoaka midika be zay fa dia miova ihany koa ny olona izay andray anjara amin'izao filatrona fanaovana matso izao anjaran'izy indray zao makolona eny namana malalarsata mihitatsika mandalo devant tribune zao moa zany ny premier refi izay tarihan'ny colonel Rajon Sederanirina manaraka azy ao ny fanevan'ny régimanta izay manana ny teny targetra hoe tsy mivadratra ny atao hoe tsy mivadratra tsy mivadika amin'ny teny fanetrana na amin'izay zavatra rehetra ankinina aminy. Ya isan'ny atahoran'olona tokoa zany hoe vao mety fa zany premier refi deuxième refi zany dia efa natramin'ny sivia rehefa hitako hoe mipararehetra fa misy inona fa maninona ny atahoran'olona zany premier refi na ny deuxième refi zany tokoa. Eny manolona zany ny mission premier refi sy ny deuxième refi amin'ny ankapobeny dia karazana mission de frappe izy. Manana mission spécifique ho anazy zany le premier refi deuxième refi. Zany hoe matoa zany zavatra confiana amin'ny premier refi dia zavatra plutôt délicat zany mission. Ireto premier refi sy deuxième refi reto moa zany lanto malalarasata no atsona amin'ny teny baiko hoe corps d'élite ny tafika malagasy zany hoe tsy mihetsika ireo zany raha tsy tena amin'ny raha mahery vaika tokoa. Izy reto ihany koa hoe zany ataontsika hoe maha élément spécial anazy misy fifanana manokana dia ohatrany hoe araka ny misy manokana ve reto olona reto sa manao satria corps d'élite zany dia efa misy ny formation spéciale anazy zay tramarena fa ny premier régiment de force d'innovation manana centre d'entraînement commando any Ankera Madinika any Ambatoana akaiky manjakandrina zay izay manomana mpanao viverne eny. Fa tsy tenenako an'ilay commando mantsy satria anao mon commandant teny azy hoe reto zany le olona formena le tonga dia gidragidra raha zay ngamba ny ataontsika hoe filazana azy amin'ny ankapobeny tonga dia efa zay zany tsy mitsitsy fomba fiteny azy daholo zany zay tokoa le hoe ne pas trahir moa zany ny devise hoe tsy mivadidratra zany hoe manao tiako manao karazana serment manokana mihitsy hoe zany reto karazana hoe zay zany ohatrany hoe raha raisika ao amin'ny tatsambo zao izy dia ray bateau io zany dia miara mirendrika ao zany hoe raha mbola eo ny lehibe dia zay no
atao zay arovana an'izay maximum. Zany hoe anampianan'izay moa zany a ny premier RFI na ny deuxième RFI dia ireo zany ilay corps manana ny centre d'entraînement commando eto Madagasikara. Ho an'ny deuxième RFI manokana ny Antsiranana dia manana ny centre d'entraînement au débarquement zay any Cap Diego zany misy azy Ranto Malalarasata, ary tsy mena amita amin'ireo fiofanana ho commando amin'ny faritra manerana an'izao tontolo izao ireo faritra ireo, satria na ny tsy ela zay voarovolana teo zay dia nisy ny fiofanan'ireo mpanao viveriny avy amin'ny anarany ao avy amin'ny tafika frantsay tao Ambatolaona ao amin'ny centre d'entraînement commando ny tafika malagasy. Zany hoe entina naporofona zany fa tsy mena amita amin'ireo miaramila na ny tafika any ivelany mihitsy ny foloalinda malagasy. Ny anampianan'izay moa zany mety ametra-panontaniana koa tsika maninona moa ny première fille rehefa milatro dia manao mora ohatr'izao. Tsara marina zany anatin'ny mission ny première fille zany ny discrétion, ny sérénité amin'ny zavatra rehetra atao zany. Raha za civil zao mandika an'izao dia hoe misoko miadana zany ny fandrotsiako izao fomba filatronareo miaramila indrindra amin'ireto première RFI sy deuxième RFI zany hoe miadana nefa dadany rehefa avy eo ny zavatra avoakany isan'ny atantsika qualitétsika malagasy tokoa izany zavatra rehetra izany. Manahoana tokony eo amin'ny lafa fitaovana toy ny an'ity hoe dia mampiasa an'ireny rehetratsika hoe fitaovana mazefatra reny rehefa ohatra hoe manao ny ampiasaina amin'ny zavatra mafimafy zany. Hoe amin'ny fitaovana raha malala fa ny firenetsika raha malala raha ny fitaovana dia tsy maintsy mampiasa an'ilay fitaovana izay misy ampelantanana tsika, ary rehefa tonga amin'ny fotoana ampiasana zany dia anisany tsy mempotra amin'izay ny première RFI amin'ny fampiasana izay fitaovana izay izay ampelantanana. Misaotra betsaka anareo tsy hoe manao mamoaka ny secret-nareo zay fa dia hoe mon colonel mbola misy anampianao anazy ny anampianan'izay angamba Ranto Malalarasata dia fantatsika tsara fa ireto premier RFI ireto moa zany no anisan'ireo le hery zay première frappe justsika filazana anazy, ary ny fiofanan'izy ireo dia somary enjakenjana ihany, ary misy ny fanazarantena isan-taona zay iarahana amin'ny tafika frantsay. Raha efa taona lasa zay no nijanona zany fanazarantena izany tamin'ny taona 24 dia niveriny indray zany fanazarantena zany hoe ny coopération opérationnelle moa filazanay amin'ny teny baiko azy niverina ny coopération opérationnelle ny fanazarantena iraisam-pirenena iarahan'ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay, ary efa voalaza teo fa misy ny fanazarantena la Buse 2012 izay natao tany Antsiranana rotokom-bolana lasa zay niarahan'ny tafika frantsay sy malagasy, ary nandraisana ny loha-hevitra mikasika ny ady atao amin'ny jelatsambo izay mananontany antsika malagasy tokoa, satria raha tsy teny afa-tsy amin'iny faritra atsinanan'ny Afrika isika amin'izao fotoana izao izay tena miorokoditra tanteraka amin'ny asan'ny jelatsambo avy any Somalia, dia arisan'ny nanaovana exercice izany fanazarantena mikasika ny ady atao amin'ny jelatsambo zany, izay nandraisan'ny premier RFI, ny deuxième RFI ary ny tatsambo malagasy na ny marine malagasy anjara. Ny faridranomasiny Madagasikara izany mon colonel. Ny fiarovana ny faridranomasiny Madagasikara moa zany dia nakininy indrindra aloha voalohany indrindra amin'ny base Antsiranana na ny commandement ny force navale, fa ny tafika Madagasikara inantoa no miandraikitra zany fiarovana ny morotsirak'i Madagasikara zany satria midadasika be mikadasika. Andray zany zao ny avao amin'ny fitandrona ny filaminana, ny avao amin'ny police nationale manoloana ny microtika ity dia le mbavilanitra miny marimarina angamba fa avy eo amin'ny zany Clarisse Raumarsson miara mianao fitenena to izao kosa dia ny police firenena no ametra isika, ary mitarika zao ny commandant d'ensemble ny commissaire de police Eric Michel, commandant type Antananarivo, arahy ny fanevany police firenena izay entiny officier de police Andria Miarmanga Tantela Arvony amin'ny fahapolisa.
Eric Michel. Izato efa hitantsika manaja sandizato kosa ny filaharany vehivavy polisy izay tariny officier de police stagiaire Androu Pierre Olivia. Miisa 23 izy ireo no mandray anjara amin'ny timatso ity. Marihana moa fa manana sekoly roa ny polisy pirenena dia ny École nationale supérieure de police eny Ivato sy ny École nationale des inspecteurs et agents de police any Antsirabe. Fa samy tsy nandray anjara izy ireo amin'ny timatso ity. Ny antony moa dia noho tsy nisy ny mpianatra ao amin'ny sekoly. Manaraka ny vehivavy polisy eo kosa ry zareo avy eo amin'ny compagnie de force d'intervention de la police nationale na fantatsika amin'ny hoe FIPA Antanimora. Kuna azafady raha mahita zao amin'ireo karazana vondrona tafika tokony zany fiteny anazy dia nenareo amin'ny polisy ny betsaka vehivavy indrindra zany hoe tsy dia mafimafy loatra ve zany ny rythme raha oharina amin'ireo maramila raha tany amin'ny maramila azo zany fa vitsivitsy any natao amin'ny zandary natao amin'ny tafika ireo maramila ataontsika hoe vehivavy zany fa ato amin'ny polisy dia azafitany izy ireo. Izay fotsiny vetivety hoe araka ny nambara teo ihany koa dia polisy iray ho an'ny olona 3 arivo amin'izao fotoana izao manao izay. Marina tokoa zany polisy iray ho an'ny olona 3 arivo. Tena mbola tsy ampy zany misy polisy eto Madagasikara raha mitamin'ny samponina satria 3 ho an'ny olona 1 arivo no takia amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Nefa ny eto amintsika mbola tsy ampy satria mbola ray no misahana ny olona 3 arivo. Arak'izany raha eo amin'ny roapolo tapitrisa eo isatsika malagasy dia tokony hanana polisy enina isika. Izato isatsika mandalo zato kosa ary ny avy eo amin'ny force d'intervention de la police nationale izay tarin'ny commandant d'ensemble ny officier de police Rakotondrabako. Ny asan'izy ireo moa dia misahana ny rivonjitaitra eo anivon'ny polisy pirenena. Olo fanontaniana ihany mipetraka hoe manao andreny lafiny ataontsika hoe recrutement andreny polisy ireny zay somary ila hoe mampimenimena somary ameny olona ohatrany hoe question kely apetraka ihany point d'interrogation matetika hoe tafiditsy ny olona tsy dia azo afaka loatra zany ohatrany hoe moramora loatra ve ny fidirana amin'izany école de police zany raha oharina amin'ny olona ohatra hoe vonjitafika hafa ve. Eo amin'ny lafiny fidirana ho mpianatra ho polisy dia amin'ny alalan'ny concours ary misy karazana concours izay natokana ho an'ny commissaire de police manana ny mari-pahaizana maîtrise na ny mitovy tamin'izany mirefy 1 metatra sy 80 ary salan-taona 12 ka hatramin'ny 30 taona. Misy karazany roa izy io, misy ny fifaninanana mivantana na ny concours direct ary misy ihany koa ny fifaninanana ho an'ireo efa perinasy izay navita efa taona natao amin'ny officier de police. Ho an'ny mpianatra ho officier de police kosa ho an'ny fifaninanana mivantana na ny concours direct dia manana ny mari-pahaizana baccalauréat de l'enseignement secondaire plus que 12 taona ka hatramin'ny 30 taona izay mirefy 2 metatra sy 80. Ho an'ny concours direct kosa ho an'ny concours professionnel dia natokana ho an'ireo efa navita efa taona tao amin'ny inspecteur de police. Niova-kelina zao filamatra niaraka amin'ny ataontsika hoe milantolanto tamin'ny première édition dia rehetra indray zao no inona indray rehetra ohatrany somary manao entraînement saotisaoty ireto inona ny corona inona reo zao. Ireto hitatsika amin'ny azakazaka madinidinika reto kosa namana lantomananasaka ireto ny avy eo amin'ny unité spécialisée de la police nationale izay ivondrona amin'ireo ery anankitelo dia ny UZI sy ny SAG ary ny ZIR. Mitarika azy ireo ny commandant de compagnie ny commissaire de police Ostrom Wens miisa 30 mirahalahy izy ireo no mandray anjara amin'ny timatso ny 12 sy 2 arivo. Raha mijery amin'ny vatana ihany koa dia somary lehibe vatana zany hoe unité hafa mihitsy hoe unité spéciale ihany koa reto amin'ny polisy reto. Ireto moa zany dia vondrona natokana indrindra hiady amin'ny asan'ny jiolahy mahery vaika eto Madagasikara ary nomena fiofanana manokana izy reto ary mpapiofana avy any ivelany no mampiofana azy. Mazava dia mazava samy manana unité spéciale avokoa na ataontsika hoe matanjatanjaka na ny avy eo amin'ny nivon'ny polisy pirenena na avy eo amin'ny nivon'ny tafika malagasy na avy eo amin'ny nivon'ny gendarmerie pirenena
ary isan'ny rerenitsika malagasy tokoa izany fananana corps d'élite izany colonel Philbert azafady. Nandalo moa hitantsika teo nandalo zany reo le troupe d'élite ny corps isa tokony avy tsara angamba ny manamarika kely ranty malalarasata amin'ny mikasika ny asan'ny folanda malagasy na ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny indrindra amin'ny raharaha any atsimo fa dia tsara ny mampafantatra ny vahoaka malagasy fa misy fandraisana andraikitra vaventy dia vaventy koa ataon'ny fitondram-panjakana mba hamongorana ny asanjiolà eto Madagasikara ary anisan'izany any amin'ny faritra atsimo iny amin'izao fotoana izao izay ampiasana ny fiaramanidina sy ny helikoptera izay manampy an'ireo mpitandro filaminana ny toerana. Zay hoe mbola tsy ahitantsika fiaramanidina sa lasany daholo izy rehetra ve sa mbola manity ahitana sangasanga ihany isidina ny telanitra mangamangana tamin'arivo ity satria mantsy ny filoham-pirenena ny filoham-pitezanita omaly dia miteny hoe alefa anaty any ireny helikoptera be dia be. Misy ireo fiaramanidina izay anampy any fa misy ihany koa zany no anao ny matso eto toerana fa efa misy any miasa zao fotoan'izao. Amizao moa dia mandalo ny avy ao amin'ny fandarana ny fonja tsara marina fa ny fandarana ny fonja dia efa manana ny école izay manofana azy any tetezam-bary dia hitantsika manolometo zany tahaka an'izany école zany fandarana ny fonja ny inspecteur d'administration pénitentiaire de première classe troisième échelon andriaparany Siriaka manaraka azy ao dia misy ny fanevana sekoly izay hoentin'ireo avy eo amin'ny sekoly zany faneva zany dia mitondra ny devise atiby sy fanaovan-tsoa manaraka azy ao dia ao ny inspecteur d'administration pénitentiaire Serena Léon. Tsara ihany koa ohatrany manahaka ny fanontaniana perekany tamin'ny fitandrona filaminana hoe ohatra mbola vitsy any nareo eo amin'izay fiarovana ny fonja eto Madagasikara izay raha nisan'ny olona aloha ngamba mankolonel nisan'ny olona zany dia azo atao hoe mbola vitsy any satria tsara marina matsy fa ny voafonja zany dia mitombo isan'andro ary ny miditra koa nefa ny miditra mitombo ny mivoaka somary vitsivitsy ihany dia lasa tsy maharaka mihitsy zany ny mpiasa izay mpandrarany fonja mandalo eto zao ny avy eo amin'ny ENAM zany hoe reo le ENAM zany ny cadre ao amin'ny administration pénitentiaire zany dia hofanina any amin'ny ENAM. Nisy koa ny fitakiana izay ataonareo vao tsy ela koa ranga amin'izay manahoana sanahoana ny mahakasika ny manahoana ny toerana atole voalaza hoe fitakiana am'izany dia etsika syndikaly izy matoa misy etsika syndikaly ohatra zay dia misy zavatra tiana hivoaka kely ao zany misy tsy fahafapo kely dia mba ohatrany rehetrarehetra mitako koa dia navoaka hevitra eny zay nefa tsy midika hoe satria ny mpandrarany fonja dia tsy afaka manao grevy zany mihitsy eritreretintsika ndray zany hoe raha misy grevy mpandrarany fonja sanatria vaky fonja io dia ahoana ny afaratsika Madagasikara eny ataontsika tetezamita ihany koa zany zao dia samy mietsika avokoa ny manana fitakiana rehetra fanazanana zany zay mampiavaka ny miaramila zay mampiavaka ny takeo miaramila tokoa araky ny voalazanao makolonel hoe miaramila dia tsy natao higrevy fa hiambina na izany naty zany ireny ary natao koa misatroka ny satroka menameny fitsiny ara dia efa mampiavaka ary misy pasiny lehibe mihitsy izany satroka anaovan'izany miaramila malagasy izany mikasika ireo fonja amin'ny ankapobeny zany zao dia misy firy izy eto Madagasikara tahitanany reny olona miasa ohatran'ireny tsara marina zany fa io fonja io dia misy ambaratonga zay mahatonga azy hoe misy ny maison centrale misy maison de force misy ny maison de sanitaire misy ny camp pénal zay zany ary misy le centre de l'éducation hitantsika malaza zany ohatra ny eny Andranomasina dia betsaka zany ny fonja Madagasikara zao adina teo amin'ny 86
région de force zany fa tsy afahana zany ny tena miasa io zany no azo zava-be mihitsy mazava-be mihitsy inona indray moa zany zao reto tonga ndraiky sa mbola ao amin'ny corps-ny pénitentiaire eny mbola mpandrarano fonja ihany reto mandalo izay efa perinasa tariny inspecteur d'administration pénitentiaire zafindranamana Pierrot ny manaraka azy eo dia mifanevany mpandrarano fonja izay misy devise hoe adiky sy fanaovan-tsoa izay hoentiny Rarson Anthony Judicaël contrôleur d'administration pénitentiaire dia ny manaraka azy eo ny commandant de compagnie izay tariny contrôleur d'administration pénitentiaire Andrianiana Jean-Claude Marcel directeur ny force NTFA dia ny manaraka azy eo koa ny andiany manaraka izay tariny contrôleur d'administration pénitentiaire Hermienne fanomezan-tsoa sy contrôleur d'administration pénitentiaire stagiaire Mamantason Adjatine. Ona mon colonel, ianao zao mitondra gradena colonel zany hoe miofanantany amin'ny inona ianao dia tonga tamin'itony gradena colonel itony. Miofanantany amin'ny enamina. Amin'ny enamina? Ary eo amin'ny ara-maramila zany manahoana? Mandalo amin'ny akimila dia mandalo amin'ny enapy amin'ny mpiofana io mampandarana fonja manokana. Maintsy mandalo eny amin'ny enapy. Indrindra mailatsiny am'lesy fa ambony mantsy zany gradena colonel zany nefa vehivavy mitondra an'izany eo anivon'ny ina moa testy eo anivon'izany fiarovana ny fonja Madagasikara izany ary mbola tanora dia tanora ihany raha fijery anao mon colonel miresaka andreto antsika aminareo zany zao mampiditra olona firy isan-taona zany eo anivon'izay resaka fiarovana ny fonja io moa zany amin'ny asa-panjakana azy zay hoe inavy ny hoe karazam-piofanana misy zany hoe ny karazam-piofanana misy ao amin'ny fandarana ny fonja zany dia betsaka miankina amin'ile karazana corps ao ny corps ambony indrindra ao zany dia ny inspecteur d'administration pénitentiaire zay zany ny cadre ambony indrindra ao dia manaraka ao contrôleur sy éducateur spécialisé dia manaraka azy ao ny greffier comptable sy l'encadreur dia farany zany ny agent pénitentiaire zay zany mitazana ambaratonga na grade misy ao ary tsara marina zany fa ohatra hoe avahana eo amin'ny aramila zany zay zany raha ny tena marina dia tokony hoe atsina colonel tokony hoe monsieur inspecteur avahana zany am'le hoe zay grade amin'ny aramila jerevy tsara mahita eo hafa ya mazava dia mazava zay monsieur l'inspecteur miditra indray zany zao ny avao amin'ny rano siala nareo koa zao dia akitana kely hafahafa ny anareo eny amin'ny grade eny manahoana tompoko mikasika ireto milatro ireto indray misa mpandray anjara aloha ny atao amin'ny eau et forêt zany dia misa 46 enina amby efapolo ny ingénieur am'ireo dia 70 ny lehilahy valo ny vehivavy 6 totalin'izay 70 ny adjoint technique option miisa 7 ny lehilahy 1 ny vehivavy 9 ny commandant de formation Ramberson François Richard izy ny directeur du contrôle et de l'amélioration de l'intégrité na hoe DCAI ny commandant du compagnie de l'ingénieur des eaux et forêts Randrianarivelo Jean Audan ny chef de section kosa dia l'ingénieur des eaux et forêts Andriamanalina Roger Lucas sy ny ingénieur des eaux et forêts Rawely Arsoa mpandresy dia ny porta drapeau zany ny ingénieur Rakotondrahary Fils Olivier ya manampaizana avokoa ny hita fa mitarika ary manampaizana manokana momba ny alina sy ny rano nazanazany ianareo mandalo formation militaire ihany koa ny formation militaire aloha zany tatoato nijanona fa izy io ny everina hatramin'izay na mitafana le sekoly taloha any angavokely dia everina anao an'io zahay satria amin'ny OPG anay afaka mitondra basy satria enjana dia enjana momba ny fiarovana ny tontolo iainana ny ala ny biby sy rehetra zay ao aminy raha totaly zany misy firy an'izao
amin'izao fotoana izao ireo mpiandiana ireo velarana ala sa velarana ahoana fomba fiteny izay ny firy amin'izao fotoana izao no ananan'i Madagasikara izay dia ketan'ireo avao ireo marimarina koa ngamba hoe apetraka aingana izy hoe any amin'ireny ataontsika hoe faritra voafaritra ireny hoe zone protégé ny tena misy anareo sa rehefa resaka ala eto Madagasikara dia misy anareo efa nisaka ala eto Madagasikara dia misy daholo zany indrindra fa ny alatsika zao eo amin'ny velaran'ala misy zao miena efa ny amin'ny 10 millions hectare amin'ny forêt naturelle dia eo amin'ny eny taux moyenne de déforestation zany eto amintsika eo amin'ny 0,8%. raha ho tapitra io dia ya reto ndray zany zao le ataontsika hoe troupe monté ny troupe monté zany dia hitantsika ny lieutenant Ramarolandry Amijolo mitondra n'ity soavaly fotsifotsy ity izay antsoina hoe bel canto tazantsika amin'izao fa dia manome voninahitra manao bandina vy zany raha izay no azo lazana azy ary dia misy soavaly anankiray manao course mitsifana manao démonstration amin'izao fotoana izao eto Mahamasina ny soavaly mandray anjara moa zany dia anaky enina eny Fort du Sene izy reto zany no karakaraina sy ompina rovintsika mombanana an'ireny hoe le ina moa le vrai jument moa fiteny anazy sa fa manana an'ireny tsika le angalana taranaka soavaly izay ilaina amin'izao fotoana zao sa manao hoe soavalytsika reny hatramin'izao aloha dia mbola eo am-pikarakarana zany fa ny ataon'ivon-jandarima ny firenena manokana dia mampiofana fiofanana mpitaingo soavaly dia ny fitezana an'izay fananana eo zany izay no mbola misy eto amintsika dia misy ihany koa moa zany efa nalefa any antsaha-teneniko zany hoe miasa any mandotro zao ohatra misy entina miady amin'ny azandalo amin'ilay toerana tsy afaka na fiara dia ireto mitaingina zany dia mitaingo soavaly voalohany dia efa rety ihany koa moa zany mitaingina bisikileta na vélo tout terrain zany dia misy romboroapolo izy ireo reto bisikileta ireto izay entina manao ny asany ambanivohitra asa maimaika toy ny patrouille objectif reto io moa zany ny plaza azy ny mitarika azy ity dia ny gendarme principal de classe exceptionnelle Rakoto Arson Jean Paul zany hoe tonga hoe tafiditra ao anatin'le dome ny fanjakana ve mon lieutenant sa anareo ihany koa afaka mividy ataontsika hoe bisikileta be dehibe ohatrany tony ireto zany dia ao anatin'ny don fanomezana zany reto bisikileta reto ary mbola voatahiry sy voakarakara fanazana zany akoatran'le don ve fa misy bisikileta manokana zany amin'ny vola manokana ny gendarme any am-pirenena tsy mbola manokana vola fa ny fiara zany no mazana fa mitondra raha zany koa ny bisikileta mazava be zany zay fa dia hiditra amin'ny troupe motorisé mihitsy rehefa avy eo mon colonel miandry kely aloha zany amin'ny fandalovany manaraka izay fa dia raha ireo ataontsika hoe vondry tafika hatramin'ny rano sy ny ala nandalo teo zany dia hitatsika fa tena miavaka koa miavaka na ny fiakanjo na ny ataontsika hoe fomba fanaovana izany matso izany mendrim-piderana avokoa ireo azo lazaitsika fa mananomana ary mampiseho ireo talentany eto amin'ity Mahamasina ity mon colonel Philbert manomboka hiditra amin'ny vorotafika mandeha amin'ny fiara na ny troupe motorisé tsika amin'izao fotoana izao dia ny colonel Rakoto Salama zay Fanirivo no mibaiko an'izany vorotafika rehetra izay mandeha amin'ny fiara izany marina fa ny colonel Rakoto Salama zay Fanirivo dia lehibe ny vorotafika vonjivoina na ny corps de protection civile anisan'ny mampiavaka tokoa ny volotafika malagasy ity corps de protection civile ity satria ity vondrona ity zany vondrona volotafika zandrony indrindra eo anivon'ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao miavaka na ny fanamiana anaovany satria hitantsika tsara fa eo ireo akanjo mangamanga toy ny an'ny mpamonjy voina izay fahitantsika andavanandro fa mon colonel efa miala ny kio ny fiaramanidina izay hitantsika efa misidina manokana ny lanitra eto Mahamasina efa misy ianako teo hitantsika
fa nazanaka zany dia efa miditra ihany koa ny mpitondra moto eo anivony ny gendarmerie firenena. dia ny lantomalala rasata ireto peloton voalohany reto hoan'ny motara zany dia ny ao amin'ny présidence ahitantsika moto folo ny mitarika izany dia ny gendarme principal de deuxième classe Andrémy Arso Doni Saïd. Ireto moa ireo hitantsika manao escorte présidentielle anisany namandreny ilay tonga teo dia any amin'ny présidence zany zareo reto no mipetraka sy miasa. Reny koa zany mbola tadisy anatin'ny don sa efa hoe reny zany dia ny présidence tanteraka mihitsy reny ny présidence zany mikarakara azy reto fa ity peloton manaraka ity zany zany hoe mbola tsy tetsy amin'ny tsara aloha fa nindatsika amin'ny sary dia alekeo fa ireto araky miteneninao manahoana rehetra zany ireo mandrindra fifamoivoizana eny an-dalambe na avy eo amin'ny sécurité routière zany ireto hitatsika reto fantatsika amin'ny anarana hoe be moto zany raika amin'ny telopolo izy reto zany ary dia marina moa vany fa niakatra ny avy any Antsasatry ny avy any Tamatavy Mahajanga Brickaville dia nentina manantevon-daharana ny Timaty izay atao androany ity ka ny mitarika azy dia ny gendarme principal de première classe Randriamaleo Jean Heriniaina. Ya tsara tareha ny fitojakojana azy ireny manahoana tompoko zay indrindra ireto moa dia avy amin'ny son ihany koa atao resaka fitikasa sécurité routière mahataty 005 ary nisy ihany koa ny tamin'herintaona izay nomeny fitondram-panjakana. Ya reto hoe zany tafiditra ao anatin'ny fanomezany ny filohantetezamita ny miaramila amin'ny ankapobety zany amin'ny fiarovana ny Tananarivo moa indrindra zany ny emo sécurité izany. Ireto tokoa ny emo sécurité izay fanomezan'ny fitondram-panjakana tetezamita ny mitarika azy dia ny colonel Rakotondrazaka Andry Tsarafarana fantatsika hoe colonel Andry commande ny vondrotompoleo groupement gendarme firenena Analamanga. Ireto moa zany dia anakenina no mandray anjara amin'ity matso androany ity ary mixte zany hoe hitambarana satria amma emo azy état-major mixte opérationnel dia misy zandary ao misy miaramila ao ary tafika zany ary misy ihany koa ny polisy pirenena mandray anjara mavitrika amin'ity matso tia ihany koa marina fa misy ihany koa ny lasa any Antsimbo amin'ny mission any Antsimbo Antefotaka zany satria tsy dia resaka filaminam-bahoaka na maintien de l'ordre ihany moa zany fa ny resaka sécurité fandriam-pahalemana ihany koa dia atao ampiasana ireto fiara tsy mataho-dalana ireto. Telopolo moa zany raha tsy diso anisan'izy reto fa efa nizaraina zany efa nizaraina izao efa tsy nizaraina amin'izao fotoana izao samy zany amin'ny faritra rehefa samy mampiasany azy ino fa milahatra ohatr'izay ihany koa mandeha anjara amin'ny filaharana toy izao ny any amin'ny province reto. Mbola be moto ihany moa zany hitatsika izy ireny mampiasa ndraiky moto izao kosa dia ny fitaovam-pitaterana ampiasain'ny polisy firenena amin'ny fanatositana ny asa no andalo eto amintsika. Ireo moto no hisantatra izany androany izay fantatry ny maro amin'ilay hoe be moto. Miisa 3 eo izy ireo no andray anjara amin'ity matso androany ity ka mitarika ireto andia no mitaingina moto ireto ny chef de section de motara ny inspecteur principal de police Ratiarson Yedez. Mampiavaka ny eo amin'ny tany filaminana moa zany ny fahitanany itony be moto itony izay misava ihany koa natao hisava akoatran'ny hoe lalana afaka misava amin'ny papieny atatsika fiara eny an-dalana manao contrôle zany izy itony eny ya manerana Madagasikara misy firy izy koa ny mbola atatsika hoe en état ny ankapobeny aloha dia mety Antananarivo no tena misy azy reto ary natokana indrindra ny fifamoivoizana. Ya samy efa hitatsika avokoa ny andalo teo ny troupe montée ny avion ihany koa ny fiaramanidina misidina ny lanitra mangamanga dia reto mbola miverina kely eo amin'ny gendarme eo mba tapany mitondra an'ireto fiara ireto ngambany. Araka an'izany loko hitatsika zany ny loko manga reto araka ity dia manamarika ny gendarmerie firenena izany ka ireto mandalo reto zany dia miavy ao amin'ny hery vontitaitra ny gendarmerie firenena etsy amin'ny Toby lieutenant colonel Moatsy Andriamasolona Fort du Sena no ahafantarantsika azy
mandeha anyty jipa Sovamaky ity mitarika azy eo ny colonel Ravelonarivo Angelo Christian. Manaraka azy eo mbola mitaingina jipa ihany koa ny faneva ka ny mitondra ny faneva dia ny lieutenant Ravitalahy Fernand. Ny fahitana an'itony fiara-mifono vita io blindé moa zany dia mampatahotahotra ny sivily ihany tokoa ny mahita azy itony satria rehefa mivoaka eny amin'ny arabe dia efa misy zavatra hafahafa izay misy eo rehefa tena hoe tsy amin'ny flatrony ohatran'izao fa na zany zany mbola manana figa mitombo blindé ity zao isika sa secret le tsy azo teneny. Ny blindé zany ho an'ny tafika dia fitaovam-piadiana io maro ka ny mandray anjara eto ho an'ny gendarmerie firenena ireto tazantsika ireto zany dia telo. Ireto moa zany dia ity larana 210 folosoanjato ity dia ny colonel Arandrianay Grissara izay no hitantsika mitaingina aminy ary ny avy eo aoriana ao zany dia hitantsika ity 214 ity nisy lieutenant Ratenaina Arson. Ona moa colonel Philibert iverina kely aminao ny fahitana moa hatramin'izay hoe raha ny voalazanareo teo sy ny zavatra hita aloha zany dia ny fiara-miasa vahiny miaraka amin'ny frantsay ny tena betsaka manetsika fitaovana manampy atsika amin'izany ho an'ireo firenena ataoko hoe lehibe ihany koa nisy fotoana ny amerikanina iny ny tena ataontsika hoe mba atsika tamin'ireny fiara-miasa vahiny ny fiara-miasa moa zany ny frantsay tena miara-miasa betsaka tafika malagasy sy ny gendarmerie pirenena ary folo alin-dahazy amin'ny ankapobeny fa ny eo ihany koa zany ireo firenena sasany toy ny frantsay moa zany ny amerikanina zany dia ny any manjakandrina no tena mandray anjara betsaka amin'izay fiara-miasa eo amin'ny amerikanina zay ny avy eo amin'ny 3e régiment du génie. Ty indray mitaingina AMPR tia dia ry zareo avy eo amin'ny escadron blindé numéro 4 Batolampy izay tariny capitaine Ralahy Herinaina Ajanirina ary arahany avy eo amin'ny amin'ity unimog ity indray dia hitana ny capitaine Tandra Filemon. Ireto zany ry zareo avy eo amin'ny groupement aéroporté blindé mbola zanaky Fort Duchesne ihany zany ireto manatrika antsika amin'izao fotoana izao. Ihany tsikaritra tokoa moa zany rehefa eto Antananarivo mahita reny tobo reny dia somary misy fanavozana avokoa ny tobo ary amin'ny resaka Fort Duchesne ohatra hoe ny fandokoana ireny trano ireny nisy izay lafin'izay efa nitaterana teo anivon'ny vaovao TVM ohatra ny fahitana azy ireny. Andrasatsika moa zany inona indray ny groupe motorisé manaraka mbola ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena ihany izy ireto zany raha tapitra teo ny avy any amin'ny endrika taitra Fort Duchesne dia misy izay indray ny avy any amin'ny CFS Saivata na ny vovotobo misana andraikitra manokana izay manana ny tarigetra technicité, professionnalisme, efficacité. Ity mandalo manoloantsika ity zao dia ny colonel Rakotomanina Florence izay mitaingina commande car izy no commande ny CFS na ny commandement de formation spécialisée amin'izao fotoana izao. Manaraka azy eo ny faneva izay entiny sous-lieutenant Ratompo Arnandro Sinofomanana mandeha Sovamaky. Hitantsika ihany koa misy unimog anankiroa amin'izao fotoana izao dia ny ahitantsika ny avy eo amin'ny CSI dia ny capitaine Randembon'olo Latina ary ny avy eo amin'ny chefo manay ireo tobo manofana mikasika ny maintien de l'ordre ny lieutenant Randria Tsarafara Andry Seder ary ny manaraka ao dia ahitantsika ny alika Pitsongodi zany ny afatarana azy dia reny aloha mon lieutenant azafady misy hélicoptère ihany misy hélicoptère ihany reny aseho ny sariny TVM ireny aloha zany fa dia hitantsika mandalo eo tombony kianjany Mahamasina amin'izao fotoana izao ny hélicoptère zay amin'ny tafika malagasy ny hélicoptère zay hélicoptère anankitelo hélicoptère Alouette 2 anankitelo moa zany no tazantsika mandalo eto amin'izao fotoana izao zay mamakivaky ary mitondra ny sainam-pirenena malagasy ny ray eo ampovoany.
azo lazaina zany fa tsy nofinofy araky ny fiteniny olona sasany izy ireny fa dia tena misy ary manana ary zavatra tsara no ataontsika hoe azo ampikisana ihany zany reny fitaovana izay ampiasainy foloalindahy malagasy reny colonel. Marina tokoa zany lato malala rasata fa azo itokisandreny fitaovany reny fa anisan'ny mandray anjara mavitrika ihany koa amin'ny famongorana ny asan-dahalo any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoan'izao ihany koa ireo helikoptera tazantsika izay nandalo teto Mahamasina reny. Ia, mitoy ihany moa zany ny fandalovan'ireo fiara lehibe ampiasain'ny foloalindahy malagasy ny gendarmerie-pirenena ireny hitatsika ireny izay manana ny fiara miloko mangamanga ary mora fantatra tokoa, mora fantatra izany fiara ampiasain'ireo gendarme izany. Reto ilay fiara kelikely mon lieutenant ngamba reto ampiasaina amin'ny administration. Ya, ny nandalo teo moa ireo lehibe ireo dia ny fiara mitondra ny fitaovana mahakasika ny fifandraisan-davitra na ny télécommunication zany ny lieutenant Ravony Manantsoa Ndahoialy moa zany no mitondra azy ireto kelikely reto kango ampiasain'ireo commandant unité amin'ny intervention rapide zany. Ity zany dia hitantsika ny avy any amin'ny compagnie aéroport Ivato izay ny kapiteny Andry Andratovy Mahefa Daniel commandant compagnie zany no mitaingina ao aminy. Ary ty sambo ty ndray zao inona ty vedety mampiasa vedety ny zandary amin'ity maty ity moa zany dia lieutenant Rakotomampianina Rija Alberto zany tazantsika manao sali zany manao voninahitra ny ety amin'ny tribune izany. Ireto sambo reto dia natao iarovana ny morontsiraka tsy moatra ny 5 nautiques zany hoe fohifohy ihany no anjarantsika zany iarovana amin'ireny fanondranana tsokotsoko ny harem-pirenena zany zay raha ny marimarina kokoa. Sotranao mon lieutenant amin'izany famelabelarana mahafinaritra izany colonel Philibert. Rehefa nandalo ny tao amin'ny gendarmerie ny miaramila manao matso amin'ny fiarakodia dia hiditra amin'ny ireo vondrona avy eo amin'ny tafika malagasy ihany koa isika lato malala rasataka mikotraka izany ny avy eo amin'ny vondrony vondrovoiny araky ny voalazako teo ambony ny vondrona vondrovoina na code de protection civile izay taritin'ny lefitry ny lehiben'ny régimenta ny colonel Rasolonirina Aimé miaraka amin'ny ireo fitaovana isan-karazany ankoatra ny andraikitra matafika amin'ny fiarovana ny tandrazana dia manampy sy miaro ny vahoaka amin'ny loza voajanahary ny code de protection civile ary tazantsika eto fa anisan'ny fitaovana raitra dia raitra tokoa ireo ampiasain'ny vondrona vondrovoina ireo lanto malala rasata satria raha tazantsika eo aloha eo zao mijoro amin'le fiarakodia fotsifotsy iny dia misy an'ireo le izay manampahaizana manokana amin'ny fanapotehana sy ny fikarakirakirana ireny bomba ireny explosive izy izay navita fifanana manokana momba ny neutralisation sy destruction des explosifs. Eto zany izay maniaraka amin'ny fety ity zany ny colonel Rakotomirina Théophile izay lehiben'ny régimenta Androtony. Any tsara omariana fa ny andraikisany reo dia fitandrona ny filaminana famerenana aminao ny filaminam-bahoaka indrindra fa ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny nositsika ato zany. Atao rina ato moa zany ny DB 10-17 izay misy ny drapeau-ny régiment. Ny régimentan'ny Androtona moa zany lato malala rasata no antsoina hoe régiment de cavalerie. Cavalerie moa filazan'ireto régiment ireto ary ahitana andreo le BRDM moa ny fiantsonana azy na ny ho an'izay mahay teny rosianina dia vaivay razovaidevatinay dazornay amasina ny fanazavana n'le BRDM izay fitaovana aro fomba sy mavesatra dia mavesatra tokoa eo amin'ny sehatry ny ady. Manaraka zao ny DB 10-17 iny mitondra le mortier 120 izay tsara marina fa izay anisan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika izay anisan'ny mitovy an'le élément noentindreo tany mortier 80 zafady izay anisan'ny élément misy noentina any amin'ny
amin'ny reneny avila moa zany filaza azy. Raha somary iverena kely lanto malalara satany eo amin'le code de protection civile dia ny code de protection civile moa zany dia tamin'ny taona 3 no niforona ary nitoby ny vato izy avy fotoan'izao. Ny CPC dia misahana ireo asa famondrena vokatry n'ireo voloza voajanahary samihafa. Manaraka ohatry zany Tariani raha colonel Armand Paul Benjamin. Zay Tariani colonel Armand Paul Benjamin. Zay mission iandreketana zay miaro ny abakabaky lanitry Madagasikara zany amin'ny tafondro marovava. Zay tsara marihana zany fa raha ohatra reo zavatra reo miainga dia mety ampitehany taminareo vraiment toy raha ohatra zany misy. Mandalo eto amin'ny lohantsika amin'izao fotoan'izao ireo avy eo amin'ny vombotafika arona bakabaka na ny R3A zay ahitana an'ireo le fitaovana fikisirana fiaramanidina strela sy ny bitube canon de bitube de 23 mm zany zay mandalo amin'izao fotoan'izao. Mon colonel, izy ireny hoe fitaovana fitsika isany mena dia ataontsika hoe mifanavozana azy ireny zany manahoana mba hanaraka ny toetrandro ihany koa manahoana ny tafy-bahoaka zany. Ireny fitaovana ireny zany lanto malalasada dia misy an'izy ireny no fanomezana avy amin'ny firaisana sovietika ary misy ihany koa ny fitaovana nyvininy nefa fitondram-panjakana malagasy. Misy ny fanavozana fa araka fantatsika dia ny fitaovana fidiana dia elaela ihany ny fotoana fampiasana anazy. Zany raha tsy miasa nefa dia manahoana? Misy foana ny fanazara-tena ampiasaina anazy na dia tsy sarany aby. Misaotra mankolo satria ny fahitana ireny dia toetra nainy fa azo ariana fa tafiditra anatin'ny fitaovana mahery vaika nefa teo ihany fa dia misy ny fampiasana azy ireny amin'ny resaka ataontsika hoe entraînement na ohatran'izany. Amin'izao fotoan'izao moa zany dia ny régimentan'ny tafondro mavesatra na ny régiment d'artillerie lourde avy any Mieritsetosika no mandalo zay tarihan'ny lieutenant colonel Wilson Robert miaraka amin'ny fanevany régimenta moa zany hitantsika amin'ny fiara Unimog tsy mataho-dalana. Lance roquette iny sa inona? Manaraka azy etorineto moa zany le fiara vaventy ireo moa zany le antsoina hoe tafondro rain'ny olona ozy izy ny fitsoantsika anazy zay lance roquette multiple misy ny BM14 sy ny canon zay canon de 122 mm zay tena tafondro enjana dia enjana tokoa lanto malalarasata satria io canon io zany dia tsy asa mihitsy raha tsy tena amin'ny zavatra tena enjana be satria raha ohatra ka canon io fotsiny lanto malalasata dia mety andravany Antananarivo ray manontolo ty ka enjakenjana ihany zany fa mandalany moa zany mbola avy eo amin'ny tafika malagasy izany sary hitatsika izany tafika malagasy zay manakarena fitaovana manakarena olona ihany koa raha eo amin'izay zavatra asehony hoatsika sivily sy manamboninahitra tonga ary mijery koa ny télévision malagasy plus karakotana andrasa. Mandalo eto anaty atsika zany ny régimenta voalohany Génie miaramila eny Ampabe zay tarihan'ny lehibe ny colonel Rasoljatovy Thierry Benil miaraka amin'ny fanevany régimenta izay manana targeta ditso tanindrazana. Ny Génie miaramila moa dia anisany ao anatin'ny herin'ny fampandrosoana zany, anisan'ireo régimenta 410 ahian'ny état-major-ny hery fampandrosoana. Ny asa zany Génie miaramila zany dia manatanteraka ny asa fanamboarana sy fanarenana lalana sy ny trano, mandray anjara amin'ny fiarovana ny mponina amin'ny loza voajanahary, manome fiofanana sy fianarana ho an'ireo tanora manao ny fanompoam-pirenena eo amin'ny sehatra ara teknika, fambolena, fiompiana ary ny asa tanana.
mandray anjara amin'ny fambolekazo miaro ny fiandrianana sy ny fahaleovan-tena-pirenena. Premier régiment dia misy ihany koa ny 3e régiment andray anjara amin'ity daholo ve zay natonta amin'saiko teo zay sa régiment ihany dia voalazanao ny namany zany anisan'ny mandray anjara mavitrika ny 3e régiment koa zany azy hitantsika avy any Manjakandriana araka fantany namana lafo malarana sata teo dia 3e régiment zany mandalo eto anatrehantsika eto zay tarihan'ny colonel Relaindre Retesy miaraka amin'ny fanevany régiment zay manana ny targetra fahakiliany fahanarenina tanindrazana. Ty régiment ty dia régiment misahana ihany koa ny fanamboarana sy fanarenina ny lalana ambany ahafahany tatra mamokatra amin'ny faritra maromaro. Ny resahana manokana moa zany ny régiment fahatelo ty dia miara-miasa akaiky amin'ny Amerikana zany izy. Teo aloha zany moa raha nisy ny filazana dia hoe miaraka miasa amin'ny Sibis. Ny fitaovana aloha dia tsara dia tsara, raitra dia raitra. Amin'izay resaka fitaovana ananan'ireto génie miaramila izay raha ny fahitana ny ataontsika hoe le camion lohana camion mitarika raha dia mbola vaovao mihintsy miasa ho amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Manakarena ara-fitaovana hoy aho ny tafika malagasy ary manakarena ihany koa eo amin'ny lafiny olombelona mampolonely. Marina zany lafiny lalasata satria raha iny camion zay nandalo toriny zany dia efa ampolo taonany zany no niasan'izy iny tao amin'izy ny miaramila fa raha hitantsika moa zany dia ohatrany hoe vaovao ny fahitana azy noho ny fikojakojanany zany fitaovana zany fa efa ampolo taonany no nampiasana azy zany. Ankehitriny kosa dia mandalo eto alohantsika ny bataillon Recamp malagasy izay tarihan'ny colonel Rakotar John Joshua marahany fanevan'ny bataillon zany. Marihana fa ity bataillon Recamp ity zany dia anisan'ireo bataillon miavaka ao anatin'ny tafika malagasy satria ny andraikitry ity bataillon ity zany dia anatanteraka n'ireo iraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ity bataillon ity zany no antsona amin'ilay keny baiko hoe force en attente aty amin'ny faritra Afrika zay andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fanatanterahana ny andraikiny eo amin'ny sehatra fampandriam-pahalemana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Iza moa zany moa colonel nitarika ny bataillon Recamp moa zany dia ny lehiben'ny bataillon ny colonel Rakotar John Joshua. Colonel rehefa hoe hanao fampandriam-pahalemana any anivon'ny Océane Indiana ve sa ny Afrika dia mampiasa ny zany efa manana olona efa spécialiste amin'izay ty zany tsika sa angalana ohatra avy any amin'ny miaramila, avy any amin'ny zandary, avy any amin'ny mpitandro ny filaminana zany rehetrarehetra zany. Zany hoe misy ireo le volotafika ireo zany angalana n'le bataillon Recamp fa ny tena atao hoe nivon'ny ireo miaramila zay andray anjara amin'ny bataillon Recamp io dia any avy ao amin'ny premier RFI na ny régiment ny pilatsaka amin'ny Allemagne. Ankehitriny kosa dia mandalo eto alohantsika zao ny avy ao amin'ny direction des matériels techniques. Ty direction des matériels techniques ity tia no miantoka ny fampitaovana sy ny fikojakojana ny fitaovana ara-teknika rehetra eto Madagasikara zany eo anivon'ny tafika malagasy. Ya mbola hitantsika misidina teo amin'ny kianjabeny Mahamasina teo moa zany ilay hélicoptère zany hitantsika ambany dia ambany mihitsy eny ambony tsipona angamba misy azy zany aloha ngamba midina asa hoe petraka eto Mahamasina ve raha ny fahitana azy sa maso ihany koa akaiky dia akaiky teo koa midina ambany dia ambany teo koa zany hélicoptère zany mipetraka hidina ambany eto Mahamasina izy io zany lampimanarasata eto amin'ny ty kianjan'ny Mahamasina ity. Mandalo alohantsika moa zany ny GAIR na ny groupe aérienne d'intervention rapide izay ahitantsika an'ireo fiara
manohana ny ireo tafika anabakabaka amin'ny andraikitra izay ataony marihana fa ity vondrona ity izay ahitana an'ireo fiaramanidina majinika izay mandalo eto moa zany zao ny joker 300 izay noravana zany ary hoentina taritina zany hoe ny fanaovana azy ity moa zany anaty malalarasata dia raha ohatra ka any amin'ireo toerana sarotra hitondrana an'ilay fiaramanidina zany hanidina an'ilay fiaramanidina dia hoentina ohatran'izao zany amonjena toerana izay ahafahany misidina dia any zany zay vao déployena izy ny feny vahiny any zay vao atambatra indray dia afaka manidina rehefa avy eo. Ya aseverahela eo amin'ny écran ny vatatsika fahitalavitra any an-trano zany la hélicoptère araka ny tenen'ny colonel Philibert teo hoe mipetraka tsy ela eto amin'ny tsianja be Mahamasina izany hélicoptère zany dia hitondra an'izy amin'ny colonel hitondra ny filohantetezany tany avolova sa zany hoe tsy hipetraka tanteraka angambany izy io fa zany hoe démonstration zany no ataony eto Mahamasina amin'izao fotoan'izao amin'ny fahaizana mitondra fa mandalo eto milohan'ny tribune centrale eto Mahamasina moa zany dia ny avy eo amin'ny compagnie de transmission avy eo amin'ny vondron'ny régimenta voalohany fifandraisana sy ny sampandarana ny première RTS ity compagnie de transmission ity no miantoka ny fampitaovana sy ny fanofanana an'ireo transmetteur rehetra eo anivon'ny tafika malagasy lanto malala rasata hitatsika amin'izany misy ny camion izay ny andraikitra manokana momba ny ireo fifandraisan-davitra eo anivon'ny tafika malagasy fifandraisan-davitra oa mon colonel misy ve ny tena ataontsika hoe asany filière mety sokatra anoany amokatra mpanao gazety ny malamila zany hoe fa manana caméra ihany nareo entina isana sy le raha mety possible hoe zany hoe misy miaramila tena hoe journaliste zany miaramila journaliste moa dia efa misy amin'izao fotoan'izao izay nanaraka fiofanana teny amin'ny anjely manontolo ary misy ihany koa nanaraka fiofanana tany ampitan-dranomasina fa ny ao anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy amin'izao fotoan'izao lato malalasata dia efa mikarakara fiofanana ho an'ireo tokony andraikitra ny serasera sy ny fifandraisana anateofan'izay lato malala rasata fitazatsika efa misy reto gendarme eto maneto ireo dia nanao fifanana mikasika ny communication zany hoe asana fanaovan-gazety fa eo anivon'ny gendarmerie pirenena misy moa zany ny première promotion zay efa mivoaka tamin'ny heritaona zany dia efa mikarakara ny promotion manaraka ary sovany verina aloha zany ny antenina amin'reto fiara tsaratarehy ampiasain'ny polisy pirenena reto indray ireto mandalo eto amin'ny lohantsika reto indray ary ny fiara ampiasain'ny polisy pirenena izay miisa 5 eo izy ireo no mandray anjara androany ary santionany ao anatin'izany ihany koa ireo fiara tsy mataho-dalana izay vao natolotry ny fitondram-panjakana farany teo mitarika ireto andiany mitaingina fiara ireto kosa ny chef de section ny officier principal de police Rasolo Nirina Robin PDB manana fiara raika dia rehetra ihany koa izany polisy pirenena eto Madagasikara izany ary antenena fa ohatran'izao avokoa ny fiara any amin'ireny faritra ireny io zany ny anto mazava ho azy amin'ny fahefana am-pelantanana fikojakojana itony fiara mampiavaka indrindrindrindra itony polisy pirenena itony fa nazana jany aorinan'ity fiara maitsomaitso ity zay tamanangasanga ihany dia maraparana ho an'ireo groupe motorisé any avy eo amin'ny pompier fa nazana zany dia mbola any amin'ny hélicoptère foana ny caméra ny télévision malagasy aza aloha fa dia tena antenaina mihitsy ngamba nipetrahan'izy reto eto Mahamasina eto fa dia miorakoraka ny mpijery rehefa midina zareo avy eo amin'ny pompier vondrony mpamono afo ao Tsaralalàna anatin'ny commune Antananarivo renivohitra taritiny mpanolontsaina faharoa ny lehiben'ny vondrona commandant Rakotondrazanaka Dieudonné François mandalo amintsika eto ny camion citerne feu de forêt Unimog izay taritin'io commandant Rakotondrazanaka Dieudonné François io izay fiara voatokana ho an'ny afo any anaty ala zany
manaraka azy eo faharoa ny fourgon pompton Brimont izay tarihany sergent pour Andrianartina Daniel sous-officier au sec ary ahitantsika ny porte-drapeau ny lieutenant Rakotondrabe Jean Fidel. Aorinan'izay dia misy hitantsika ihany koa ny EPA na ny échelle pivotante automatique Magirus izay ny capitaine Ramanoir Haingotina Francky Daniel izay commandant de compagnie Nivorona no mitarika izany grande échelle izany. Manahoana ny hoe fiofanana arany reto mpamono afo malagasy ireto? Ny fiofanana moa zany dia misy ny miaramila heritaona izy io ray volana ary misy ny fiofanana ho mpamonjy voina matianina mandritry ny heritaona. Manaraka azy misakina amin'izao fotoan'izao ny fiara ananatsika eto Madagasikara. Eny tompoko raha ny isan'ny mpamonjy voina 420 amin'izao fotoan'izao ary ahitana fiara 10 mamarana azy eo zany dia ny véhicule de secours aux victimes izay taritin'ny dokotera Rakondralambo Voangitina izay misahana ny famonjena voina eto Antananarivo renivohitra manatitra azy any amin'ny hôpitaly. Zay zany amin'ny ankapobeny ireto atsika hoe groupe motorisé fa mbola any ambony lanitra any efa ambany dia ambany tokoa ny fahitana ireto hélicoptère angidina hoy ny fiteny azy ary atsika moa zany takon'ity ataontsika hoe tafon'ity tribune ty fa ry zareo manakatra zao raha hitatsika ny sary azy zao fa dia miandrandra mihitsy ny premier ministre lehibe gouvernement tamin'ny jery variana jery izany angidina malagasy zany efa kaiky dia kaiky koa misy azy mon colonel nanao an'le atsona hoe vol stationnaire moa zany zareo teo lanto Malalarasata dia iny hitatsika niala teo amin'ny toerana nanaovany an'izany vol stationnaire izany ary mihodina hiazo ny fianjaben'ny Mahamasina moa zany reo ny fahitana azy reto dia mbola hiverina fanoloana hiverina hidina eto manodidina ny Mahamasina eto. Izany hoe mijery rivotra ihany koa ve izy ireny sa efa manao izay sa afaka tonga dia midina iny izy dia araky ny filazan'ireo manam-pahaizana momba ny resaka fanamorina fiaramanidina moa zany dia tsy maintsy miditra atsehatra daholo ny fijerevana ny rivotra sy ny zavatra manodidina ny toerana hipetrahana. Zao moa dia mbola manao vol stationnaire ihany koa izy zany eo ambonin'ny Sainte Famille zany zao ahitantsika anazy amin'izao fotoana zao manao ny vol stationnaire reo hélicoptère anankiroa hélicoptère Alouette 2 Alouette 2 any amin'ny Sainte Famille ambony kely Sainte Famille raha ny fijerena azy atao amin'ny fitantarana dia sabo eo amin'ny 200 metatra 100 metatra eo zany no misy ny reto hélicoptère anankiroa izay manao loseriana moa zany ny fahitana azy ary tsy ela moa zany dia isidina hipetraka eto amin'ny kianjabe ny Mahamasina saika mitodika any amin'izany avokoa ny mason'ireo vahiny manakaja izay nasaina tamin'ny izy ity manana firy amin'ireny tsika mon colonel. Raha ny ompelantanan'ny tafika malagasy moa zany dia efatra ny Alouette 2 ompelantanantsika amin'izao fotoana izao. Efatra fa misy nampiasaina nalefa ny anao ny asandahalo atsitsy amin'ny toeratsika aloha isika mialohan'ny andehanan'ireo manam-pahefana. Efa hifaraparana ihany koa moa zany ity lanoana ity fa dia iny misidina hipetraka tokoa ve ena raha va tena mipetraka iny mitondra azy zany hoe raha ny marina lanto Malalarasata ireto fiaramanidina ireto moa zany ho an'ny tafika malagasy dia misy an'ilay atao hoe procédure izay misy procédure zany amin'ny famindrana anazy eo amin'ny piloty malagasy. Ankehitriny dia manao fihetsiketsehana eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina moa zany ireto hélicoptère ireto mampiseho hoe inona ny zava-bitan'izy ireo
mandihy ngambany izy ireo zany latorala rasata zany roka sa mitodina rehefa anazy ipetraka tokoa hoe ipetraka manao vol stationnaire zao zany atao hoe vol stationnaire ho an'ireto hélicoptère ireto miala eto amin'ny toerana moa zany izy ireo amizao fotoan'izao mbola mitodina fa ambanjo koa marina ny tena makolonelina hoe mampiseho ny zavabitany mety zavabitany ireto ina mety izy ty hélicoptère ireto dia lasa miala ny mahamasina tanteraka indray kopakopa-tanana kopakopa-ny sainam-pirenena malagasy lasa tanteraka izy ireny zany nandao amin'ny kianjan'ny mahamasina amizao ifarana tsy ela moa zany ity matso natao ana mariana fa fetim-pirenena malagasy ity mbola tsy miala eo ny filohan'ny tetiazamita fa dia ny fisaorana an'Andriamanitra sy fisaorana ny anareo vahoaka malagasy manontolo no nifantrona anareo vita tanteraka zany alampy malala rasatany matso lehibe izay natao teto mahamasina tamin'ny fankalazana ny faharoa dimapolo taona ny fahazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantenany sy ny faharoa dimapolo taona ny tsanganan'ny folo alin-dra malagasy ankehitriny dia miakatra ety amin'ny tribune centrale ny baiko ny voatafika rehetra nanjay anjara teto ny général de brigade Guinois Jean Désiré horaisiny filoham-pirenena tanana noho ny fahavitana sy nahatomombana izao lanonana ara-miaramila izay natao teto amin'ny kianjaben'ny mahamasina izao. Ya ny malagasy rehetra mihitsy no afapo tamin'ity fankalazana ity tapany voalohany ny tapany maraina satria rehefa aveo dia mbola asain'ny filoham-pirenena eny iavoloha avokoa ireto vahiny manakaja ireto araraka mifantatra moa zany presque tamin'ny fampalalam-baovao izay efa alefantsika tamin'ny omaly dia hoe eny izy no andao ny kabary fanaoan'ny filoham-pirenena zany rehefa voninandro fety zay rehefa saramanitra ary dia efa mivoaka tsikelikely azo an'izany lampa-panjakana izany avokoa ireo olona nasaina nanomboka tamin'ny filoham-pirenena ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny grand chancelier ireo manamboninahitra maro samihafa ireo masobovahiny rehefa avy eo fa dia angamba puisque misaotra betsaka anao aloha mon colonel misaotra betsaka ireo miaramila no tarihinao teto amin'ny fanomezana tanana nomenareo any télévisionna malagasy tamin'ny ety vaninandro androany ity nareo nisorana lampy malala rasata ny avy eo amin'ny télévisionna malagasy nampiaina mivantana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo teto amin'ity tanitsika ity ny lanonana lehibe izay nentina nakalazana ny fetim-pirenena ny lanonana zay nentina nakalazana ity fetim-pirenena malagasy ity izay azo lazaina fa mendrikaja tokoa satria akoatran'ireo vahoaka malagasy rehetra izay nanatrika an'ity lalonana teto mahamasina ity dia teo ihany koa ireo olo manakaja vahiny izay miasa sy monina eto amintsika ka dia mbola mamerina ny fisaorana ny vahoaka malagasy ny folo alin-dra malagasy ny ray manontolo amin'ny fahatomombana ny fankalazana ny fetim-pirenena nanomboka tamin'ny fandefasana ny afomanga izany izay nataon'ireo miaramila spécialiste avy eo amin'ny direction des matériels techniques ao amin'ny sonerana izay nandefa nireny afomanga isatsokajiny tany amin'ny faritra roa amby roapolo teto Madagasikara ireto. Izahay eto amin'ny télévisionna malagasy aloha zany dia ampiaina mivantana ny vahoaka malagasy ny zavatra mitranga eny avoloha ny eto Mahamasina ihany koa lantiko malala rasata rarivo dia hiaraka amin'ny rosy hiary fety anizay fa roa amby dimapolo taona ny tafika malagasy ny fahaleovantenan'ny malagasy izay isika rehetra. Ya dia izay koa mba no amarana ity fitantarana mivantana aloha ity tapan'ny maraina ity fa isorana ebetsaka ireo ekipa teknika sy aro voatanisa moa raha ilaza zao ny rimage ny teto Mahamasina betsaka ihany koa ny haiko production tamin'ny vidéo izay any rehetra ny miara-miasa tamin'ny télévisionna malagasy natimombana izao fitantarana mivantana izao teo ny telematch haiko misy manangatanana ny DT ihany koa ny zay rehetra zay fa dia
kopakopa tanana ho fisaorana izany rehetrarehetra zany ary mandra-piona tompo lasy tompo vavy ary averina soamantsara any anosy indray zany zao ny antenne ny télévision malagasy anosy anareo. Dia fisaorana feno zany no atolotratsika menakavy na ireo mpampipita vaovao na anareo any tokantrano any nanaraka iny fankalazana tamin'ny fomba manitiketrika ny faharoa amby 20 taona ny fahaleovan-tena malagasy iny. Ndesana teo foana moa le hoe tokony ampahafantarina ny tsirairay indrindra ny ankizy ny tantaran'ny Madagasikara dia tsy diso andarany zany ny fandaharam-potoana ny télévision malagasy androany fa manodidina ny any amin'ny ray sy 70 minitra any dia misy an'le fandaharana hoe tambirina sy tadidy nototsainy Robert Andriantsoa izy io afahantsika manaraka ny tantaran'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izay afahatsihevitra koa zany fa manomboka amin'ny 3 ora dia mivantana be ny avolondray ny télévision malagasy ary any manodidina ny amin'ny 4 ora any dia verina eny Mahamasinatsika miaraka amin'ny tarika rosy hiaraka ilanonana tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faharoa amby 20 taona ny fahaleovan-tena daholo zany farany tsy ampatsihevina ihany fa no hevitra andraisana tamin'ny fotoana ity zany no hoe ny firaisan-kina no antoky ny fampandrosoana. Iny araka dia miraly nareo mazotomana raha eo mpisakafoanana nareo tsy misaraky tsika paraparahalany ny andro.